eka raha vao tsy miresaka atsika dia manaiky ny zava-misy satria D2 nareo taloha dia lasa D1 zao première division ny farany lehibe aminareo 20 ans farany zandriny misy 16 ans eo misy 17 ans dikan'izay zany boekely vao misandratra 4 match zay raha tsika zany tsy hiteny dia tsy hoen'ny fédération sy ny ligue ty zavatra sy ny section io zavatra ataony arbitre eto inefatra zay raha ohatra ka indray mandeha fotsiny tamin'ny voalohany nampitanareo tary amahitsy le izy dia tsika milalao anetan'olona dia mety misy ny pression dia mety matahotra ny arbitre dia manohana ny club niany satria matahotra mety voatoraka angamba nefa tokony sécurisena koa ny baolina tokony asiana polisy tokony asiana fédération polisy ny gendarme raha ohatra ka raha zany no tokony fandehana nandeha ny match faharoa raha tsy velezina mena carton rouge nareo vao manomboka ny baolina dia mena arbitre penalty ny adversaire sahala aminazy nareo tandroany 2 minutes dia penalty efa tsy hitany faute nany mpijery aza mijery eo tsisy faute dia zay nitodiana amintsika fédération sy ny mpitia baolina ketra ta Madagasikara dia boekely reto hoe dia hiangarana 20 taona ny farany ambony amireo dia pepona zany moraliny amin'ny arbitrage nefa reo no hoavin'le foot dia tsika gaga raha faresy any amin'ny kanina sy ny sanina sy ninona fe tsy mahay le club barea satria ny antony anaovan'ny arbitre an'io misy deba amin'ny club reo mividy match dia resena foana le boekely dia pepoina fa zay afaka tena hifaninana aminareo avorio zay mahay eto dia ampanaovana amin'ny boekely reto angalana arbitre vazaha raha ho resinareo tsy resinareo ngereo dia nareo fa misy goikanitra fa 30 taona misy 70 taona manao amin'ny D1 eto dia mbola iangarana raha sy velezina boekely reo totoina dia tsy mena carton mena penalty dia zay foana ve 4 match zay dia zay nanaovana azy ny cosfa zany sisy mandresy eto manao match san'ilo ny boekely reo nefa boekely reo fa nomena carton rouge ny ray mijeu à 10 dia zay ny raha koa eto tenenako aminareo hoe azakivy fa ty vidéo ty publiena dia mba ho hitan'ny président fédération mba ho hitan'ny président ligue mba ho hitan'ny président section hoe zao hoe ny arbitre mitsara amin'ny première division eto Madagasikara eto Analamanga tsy ny arbitre rehetra fa misy gosirily zany amin'ireo arbitre reo misy tsy malala menatra misy mandray vola misy manao kolikoly masoko nahita fa hatram'izao tsy niteny fa inefatra kosa fa trop tsy kisendrasendra zany fa fanimbanany sainy laisany mbola boekely io dia tsy manasala am'zany le sainy dia hoaizany ho avin'ny foot zay fotsiny anaovako an'le vidéo ty anaovantsika azy satria mampalahelo satosy tsy fantan'le arbitre zany hoe sahirana boekely reo misasany mianatra misasany sahirana mikotrana sy hain'le arbitre hoe misy atsy ambony boekely reo lany ambony terrain tsy hainy arbitre hoe mba manana ambition reo boekely reo mba ho kalaza lahy hay baolina afaka alefa any andafy dia simporina dia rehefa misy ane zany sélectionné Analamanga ohatra satria nareo resena lahy hoe dia sisy voarainga zany nareo satria tsy mahay dia raha tsy nahay ve nareo dia deuxième place miakatra première division 10 zany dia pepona fotsiny dia zay dia mahay reza atsika fa hihanaka ty dia ho hitany tokony misy sanction kosa menany arbitre miangatra io tsy fantatra izao na tena miangatra na tena nandra tsy mahay mety roa izy io na mety mandray vola mamaritra match na izy mihitsy tsy mahay tsy hainy dikany penalty tsy hainy dikany hors-jeu tsy hainy dikany carton rouge dia mena fotsiny dia zay fa dia manome courage azo akivy amin'io mbola manana match marobe nareo dia manomboka am'izao asehoin'izao tontolo zao mahay zany staridinao zao fa hatram'izao aloha dia nareo mijeu à 11 dia ny olona mijeu tsy haiko 11 plus 3 satria telo ny arbitre dia mijeu à 14 zany zareo dia nareo mijeu à 11 foana dia misy angalana za nareo menaka manomboka ny baolina dia mena carton rouge izy mijeu à 14 nareo mijeu à 10 misy ambiny efatra zany dia zany avitanareo andresany zany izy efa 7 nareo folo izy 7 nareo raiky amby folo fa dia zay dia toizy ny baolina izahay ray aman-dreny sy ny coach mahalala mahay nareo mba to tafiakatra première division sika asio teteako zay fa mahay laisany